Hoan'ny rehetra mahalala n'Andriamanitra sady voantsoa no masina mampitomboana ao aminareo ny fahasoavana ao mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andesika ravana isaotra sy ideran'ny tompo isika amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salamo fa 7:20 ka ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra no rahantsika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Salamo fa 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hitantsika izany salamo zany dia ariderisika mianaran'i Jesosy manao hoe: ny famindrampon'i Jehova no miraiko mandrakizay, hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantariny ny vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izao, hotovonana mandrakizay ny famindrampo, ny fahamarinanao hampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena amin'ny voafidiko aho, eny, efa nianina tamin'ny Davida mpanomboka aho hoe hampitoetra ny taranakao mandrakizay aho ka nangana ny seza fiandrananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanay masonao, lehibe tokoa ny fiandriananao, ary ianao dia Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra le tompony fahefana sy ny hery rehetra any an-danitra sy ety ambony tany. Misaotranao izay Andriamanitra amin'ny fitahinao anay, ka tonga eto izahay noho ny fitarihan'ny fanainao masina. Babonao izay ka tonga eto amin'ity temponao masina ity izahay. Voataonanao izahay, resinao lahatra izahay Andriamanitra, ka indro izay miseho eto anatrehanao. Ary izany hira fiderana izay nasandratra izany no hentinay mideranao Andriamanitra, miondrika eto anatrehanao izahay noho ny fahalebiazanao. Tompo, voafetra ihany ny fahalalanay, olombelona ihany izahay, ka mety diso, koa mifona aminao izahay Andriamanitra. Mivalo aminao izahay ny amin'ny tsy fahantanteranay, mamindrafo aminay Tompo, mamelany herokay. Diovy izahay, sasao izahay, hamasino izahay, mba homendrika ho anao Andriamanitra indray. Raha natanteraka izao fanompo-pivavahana izao izahay amin'ity maraina ity, dia ny fanainao masina ny asa ty anatinay tsirairay avy, ka mba hananay hery vaovao indray, hanovozanay hery avy aminao, hiatrehanay ny fiainana manontolo sy izao tontolo andro izay omenao anay izao indray. Izay rehetra ataonay eto raha Tompo, dia ataonay ho voninahitry ny anaranao reriana izany. Amenaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ankehitriny Andriamanitra dia tonga indray ny fotoana izay ionanay aminao, hitenenanao aminay indray amin'ny alalan'ny teninao. Koa hazavao Tompo ny sainay, ary taio ihany koa ny mpanomponao raha maky ny soratra masina sy hanambara ny afatrao Andriamanitra. Izay tena sitraponao tokoa Tompo, naoka ho ambara ny mpanomponao ho amin'reto vahoakanao reto, ary ny vahoakanao izay handre ny teninao dia ho talonaka tokoa ny fon'izy ireo, ka handraisany tsara ny teninao, hiorenany amin'ny fahalalana tsara aminao Jesosy Kristy, ary indrindra hampiorona indray ny finoany izay efa ao anatin'izy ireo. Koa mitenena Tompo araka ny fombanao, fa voninkaino anao indray izahay mpanomponao. Amenaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny soratra masina izay voalahatra ho antsika na ny mofinaina amin'ity an'io dia ny Lioka 2:4 andininy 1:30 hatsahatra hatramin'ny 7:30. Ilazany tsara Jesosy Kristy araka ny Lioka 2:4 ny andininy 1:30 hatsahatra hatramin'ny 7:30. Amenaran'i Jesosy. Ary nidina tany Kapernaoma, tanàna any Galilea Jesosy, ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana, satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahiny demonio maloto, dia nianjo tamin'ny feo mahery izy, ka nanao hoe: indrisy, moa mifaninana akory izay sy anao, ry Jesosy avy a Nazareta? Avy andrikana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy ny teny mafy azy, ka nanao hoe: manginy ianao,
ka mivoa aminy, ary ny demonia no ny namotraka azy teo avoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy, ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe manao ahoana izao teny izao, fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidiny ny fanahy maloto dia mivoaka ireo, ary ny hery teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny tenao no fahamarinana. Amen. Mampitomboana ho aminareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana ho mpampiadanana avy amin'Andriamanitra rahay sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny lilioka toko faefatra ny andininy faraiky amin'ny telopolo hatrampafito amin'ny telopolo no zara-mofinaina ho antsika indray amin'ny ity anio ity. Ity mofinaina antsika anio ity dia miresaka indrindra ny amin'ny nifindran'i Jesosy nakany Kapernaona, ary anisan'ny tena zava-dehibe manamarika ity mofinaina antsika ity ihany koa dia ilay nahasitranan' Jesosy ny demoniaka anankiray. Hitantsika tsara ny tantara eto fa milaza sy miresaka ny amin'ny lay nanasitranan' Jesosy lay demoniaka anankiray teo amin'izany tanàna ny Kapernaoma izany. Fa inona ry havana no hafatra ao antsika amin'ity maraina ity menga amin'ity soratra masina ity? Misy hafatra anankiroa mazava eto no hampianarin'ny soratra masina antsika izay iainantsika ihany koa mandritra ny androm-piainantsika manontolo ary indrindra itsika makivaky izao tontolo andro izao. Voalohany dia hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia mitondra akony ho an'ny olona. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra mitondra akony ho an'ny olona. Eo amin'ny andininy faraiky amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo vaky toy izao minaran'i Jesosy manao hoe ary nidina tany Kapernaomy tanàna any Galilea Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata, dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Eto amin'ity soratra masina ity tsika raha miteny hoe dia talanjona ny olona. Any amin'ny eviteny any amin'ny teny Grika izy dia milaza mihitsy hoe dia taitra. Ilay hoe talanjona eto zany raha any amin'ny teny Grika izy dia milaza mihitsy ny hoe taitra, ary tsy vitany hoe fahatairana fotsiny ihany fa tena nanindrona ny fony reto, nanindrona ny fony olona tokoa ny fampianarana ataon'i Jesosy Kristy, nanindrona ny fo amam-panahy ny olona mihitsiny. Ary araka ny hita koa ilay hoe talanjona tsy vitany hoe taitra ihany fa tena nandona mihitsiny ny saina amam-panahy ny olona eto raha nandrea ny fampianaran'i Jesosy ireo. Izany hoe ilay fampianarana izay norenesin'izy ireo dia hafa mazatra, tsy mazatra tahaka ny fanaon'ny fampianarana sasany, fampianarana hafa. Tadio tsara avana malala fa dia atao amin'ny Jiosy dia nisy ilay antsoina hoe faharoso ny mpanoratan-dalàna dia anisan'ny mahay soratra masina, ary efa miresaka hoe soratra masina moa tsika teo amin'ny Jiosy dia ny lalàna sy ny mpaminany no resahana ao anatin'izany. Fa io dia tena nahataitra azy ireo, tena nahatalanjona azy ireo ny fampianaran'i Jesosy izay tena nisy fahefana tokoa tao anatin'izany. Ary ny teny Jesosy eto raha avana malala raha mampianatra izy eto amin'ity soratra masina ity teny izay mampiona amin'ny olona ary mampiverina ny olona ary mampifikitra ny olona amin'Andriamanitra, ary izany ihany koa fa teny izay misy fahefana manafaka ny olona, teny misy fahefana mamonjy ka mampahazo ny olona, mampahazo aina ny olona miaino izany tenin'Andriamanitra izany. Izany hoe ilay tenin'Andriamanitra eto izany dia tsy hoe mahatalanjona ihany, tsy hoe mahavariana ihany, tsy hoe manaitra ihany, fa tena mitondra fahefana, mitondra fanafana sy famonjena ary haina ho an'ny olona izay mandray izany fampianaran'i Jesosy izany. Zava-dehibe indrindra eto ry havana malala ny fampianaran'i Jesosy, hafa nohon'ireo fariseo, hafa ataon'ireo mpanoratan-dalàna izay hiverina fa olona mahay ny lalàna, mahay ny soratra masina, hafa noho izany ny fampianaran'i Jesosy araka ny hita eto. Ry havana malala amin'ny tompo, firifiry tokoa moa ny tenin'Andriamanitra izay efa nampianarana anao, firifiry ny tenin'Andriamanitra izay efa nohenonao, efa nitoriana taminao. Moa hoe tena misy akony teo aminao tokoa ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra isan-kalady. Sa ianao dia faly mihaino ny tenin'Andriamanitra fotsiny ihany, hoe mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra izany, mahafinaritra ny toro-teny izany, mahafinaritra ny fampianarana izany. Moa hoe tena misy akony, tena mandona ny fo amam-panahynao ny tenin'Andriamanitra izay nitoriana taminao, tena misy akonao aminao ve izany? Ry havana malalo amin'ny tompo, amin'ity anio ity ary ny soratra masina dia nitaonanao
malona ny tenin'Andriamanitra izay toriana aminao, izay misy hery sy fahefana, mba hahatonga anao hitodika bebe kokoa amin'Andriamanitra, mba hahatonga anao hanana finoana miolona tsara, tsy horavany ratsy, tsy horavany devoly, ary mba hahatonga anao tena hifikitra amin'ny Jesosy irery any, satria Jesosy ilay manana ny hery sy fahefana rehetra manafaka ary mamonjy antsika. Izany raha namalala no fampahiresina ho antsika amin'ny teny ity hoe nao mandreny tenin'Andriamanitra io dia tsarovy, fa misy akony eo amin'ny fiainanao zany, tokony misy akony eo amin'ny fiainanao zany, ary ilay teny toriana aminao dia teny tonga nofy eo amin'ny fiainanao ka hampiova ny fiainanao, teny mitondra fanafana, famonjena manoloana ny kejany ratsy izay manodidina anao. Zay raha no hafatra voalohany, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra mitondra akony ho an'olona mandray izany. Fa ny hafatra faharoa izay ambaran'ny soratra masina eto na ny famarinana faharoa dia ny hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra mamany fatotra ny ratsy. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia mamany fatotra ilay ratsy. Eo amin'ny andininy fa 5:30 dia zao ny vaky ny tena mianaran'i Jesosy manao hoe fa Jesosy ny teny mahafiazy ka nanao hoe manginy ianao ka mivoa aminy, ary ny démonie no namotraka azy teo avoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy. Eto zany dia mampiseho fa tena mitory fanafana ilay teny fahefan'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra izay misy hery sy fahefana, mitondra fanafana, manala ny kejan'ilay ratsy rehetra. Hitantsika eo amin'ny andininy 7:30 izay mira zotra amin'ity soratra masina ity ilay eo amin'ny andininy 7:30 hoe ary nisy olona teo amin'ny sinagoga izay nanana fanahy ny démonie maloto dia niantso tamin'ny feo mahery izy. Ilay hoe sinagoga eto zany avana malala tamin'izany fotoana andrany dia toerana handrenesana ny fampianarana, ary zany sinagoga zany dia fantatsika tsara fa teraka tany amin'ny fahababona izany. Ny sinagoga zany dia natao toerana hampianarana ny soratra masina, handrenesana ny soratra masina, handrenesana ny fampianarana avy amin'ny soratra masina. Fa ny tempolo kosa dia toerana izay anankiray ihany tamin'izany fotoana androany dia tany Jerosalema dia toerana hanaterana fanatitra ho an'i Jehovah. Fa eto sinagoga eto dia teraka tany am-pahababona rehefa tena natsapa ireriny Jiosy, satria anisan'ny tena fahoriana ho an'i Jiosy mihitsy zany hoe miala ny taniny zany, tena fahoriana ho an'i Jiosy mihitsy zany hoe tsy eo alilan'ny tempolo zany. Ary zany no antony nahatonga ny sinagoga mba hahatonga an'izy ireo hifantoka amin'Andriamanitra, hiverina amin'Andriamanitra, handinika ny soratra masina, hamaky ny soratra masina. Izany no antony ny sinagoga eto. Ka eto ity lalahy ity mba te hahita an' Jesosy, mba te hahafantatra any amin'i Jesosy ary te hanana fanafana eo anatrehan'i Jesosy, ka nanantona an' Jesosy izy araka ny teo amin'ny andininy 7:30. Ny eto zany dia hoe ny olona hitady an'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ity olona iray ity. Ny hitantsika eto rehefa dia izao hoe raha niditra tao amin'ny sinagoga dia soa hampianatra, dia nifanozy tao ihany koa ity lehilahy ity izay matsiaro fangejana, izay matsiaro fa misy fanahy maloto izay mangeja azy ka tsy ahafahany miona amin'Andriamanitra, tsy ahafahany mifanerasera amin'Andriamanitra. Izany no hitantsika arak'izao soratra masina izao. Fa saingy nifanozy tamin'Andriamanitra isito ity lehilahy ity. Ary ny zavatra hitantsika eto dia zao hoe ilay hery sy fahefan'Andriamanitra eto dia mampiorora an'ilay ratsy. Eto Jesosy mbola tsy manao ninina akory, mbola tsy miteny ninina akory, fa eto ilay demoniaka izay tao anatin'ity olona anankiray ity no efa nipara rehetra, efa natahotra sady ary nilazany tsy anontaniana ny fahefana kely izay ananana, ary mampiseho any koa ilay fahefan'Andriamanitra, ilay fahefan'i Jesosy Kristy afaka mandroaka ny asany ratsy rehetra. Ny zava-misy eto rehefa namalala eo amin'ny farany teo dia eo amin'ny andininy 7:30 ary amin'ny tapany farany dia hoe dia nivoaka taminy nefa tsy naratra azy. Zany hoe ilay fanahy maloto eto zany dia nipara rehetra rehefa nandreny amin'ny teny Jesosy fotsiny ihany, mbola tsy manao nininy Jesosy eto fa saingy ilay fahefan'Andriamanitra no ilay herin'Andriamanitra eto navoaka an'ilay fanahy maloto. Rehefa namalala eo amin'ny tompo ny fahefan'Andriamanitra, ny herin'ny fahefan'Andriamanitra mamany fatotra rehetra izay misy eo amin'ny fiainan'olona. Rehefa namalala ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia mamany fatotra ny ratsy rehetra,
mamany ketsa ny satana rehetra zay mampahora anao, zay mampahora ataon'ilay ratsy atsika, manala zany ny fahefany ten'Andriamanitra. Ka na inona mety ho zavatra mamatitra anao, mety mangetra anao, mety mampahororo anao, mampitanondrika anao, mampandeva anao mihitsy aza, tsotra ihany dia hoe arao Jesosy, manantona eo amin'ny Jesosy, fa ao amin'ny Jesosy no misy ny hery sy ny fahefana rehetra. Ny teny Jesosy no manafaka atsika amin'ny fangejana rehetra, amin'ny fampahoriana ataon'ilay ratsy. Manantona ao amin'ny Jesosy. Tsotra ihany ny valin'izany dia avana malala. Antsoa Jesosy, satria Jesosy rery ihany le manana hery sy fahefana, mampiororo ny ratsy fanahy, mampiororo ny devoly, ny fanahy maloto. Manatona ny Jesosy ry havana malala. Aoka ianao tsy hanatona an'izany izy, afa-tsy eo amin'ny Jesosy rery ihany. Aoka ho tena napakafenao am-ponao ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Izany ry havana malala no toromarika apetraky ny tompo amintsika amin'ny tia anio ity. Afatra roa raha no nambaran'ny tompo taminao tamin'ny tia ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia mitondra akony ho an'ny olona izany. Tena misy akony eo aminao tokoa ve ny fandraisinao ny tenin'Andriamanitra, tena mitondra fiainana ho anao tokoa ve izany, ary tena mitondra anao amin'ny fiainam-baovao tokoa ve, iorenanao tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra ary hampitombo sy hampifikitra bebe kokoa aminao amin'Andriamanitra ve izany. Sa ve ianao dia faly fotsiny mandray ny tenin'Andriamanitra isak'alahady, isaky ny maraim-baovao tahaka an'izao, fa tena ataovy misy akony eo aminao zany mba hahatonga anao tena hanafifandraisina tsara amin'Andriamanitra. Izany no afatra Andriamanitra voalohany eto. Fa ny fahamarinana faharoa ihany koa dia hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra dia mamany fatotra ilay ratsy. Izany dia havana malala no hampaharezy ny tenin'Andriamanitra atsika fa na ny ratsy eto dia miaiky ny fahefan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy sy ny teniny izay mifono hery no afaka mamahantsika amin'ilay fatotry ny ratsy rehetra. Mahereza ry havana malala ny tompo anie momba antsika ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Mbola hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitro ny amin'izany teninao izany, teny mampahery anay tokoa, teny mananatra anay, teny izay mampiorona indray ny finoanay ao aminao Jesosy Kristy rery ihany. Eto amin'ity zao tontolo izao izay iainanay ity tokoa Andriamanitro, dia manjaka ny asan'ilay ratsy, manjaka ny devoly, ary mielona mitady sy harapana izy. Fa soa izay Tompo, fa nandray indray ny teninao tamin'ny tian'io tia, mampahery anay. Fa ai ny teninao Andriamanitra dia misy fahefana afaka manala sy manafaka anay amin'ny kejany ratsy fanahy. Tompo, mba ampaherezany reto fiangonanao reto amin'ny ady hatrehany rehetra, satria tsy mora tokoa ny ady hatrehanay, dia ny fahavalo eny amin'ny rivotra izany. Ka izay mpanomponao Tompo, dia tafio ny herinao izahay mba handresy izany asany maizina izany, handresy ny asany devoly izahay. Tompo, ny fanainao masina nea hiasa ao anatinay tsirairay avy, ameheranay tsirairay avy, hahafahanay miatrika ny adinay. Nampatsiaronay koa no Tompo tamin'ny tian'io tia, fa ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, ny teninao Andriamanitra dia mitondra akony eo amin'ny fiainana izany, mitondra akony eo amin'ny olona izany. Tompo, mifona aminao izahay, fandraindrainay izay Tompo toa tsy mahatsapy izany tokoa, ary impiry tokoa ny teninao ny toriana aminay, kanefa ny fiainanay toa mbola ny teo ihany no ataonay, ny faratsiny efa nataonay teo aloha ihany mbola ataonay. Bebaka eto anatrehanao izay Tompo, fona aminao izahay, fa ny teninao kosa dia mampiorona anay ao aminao Jesosy Kristy, ka isikirina tanteraka ao aminao ninona zavatra mety manjoa anay. Da ampianarana Tompo ny fiangonana mba tsy handre ny teninao fotsiny ihany, mba tsy ho faly fotsiny ihany mandre ny teninao, fa tena hiaina izany, ary tena izany teninao izany mba tena teny tonga nofo tokoa entin'izy ireo mijoro ny vavolombelonao
eny amin'ny misy azy tsirairay avy. Taio raha tompo izao tontolo andronay izao, hiatrika ny asa mandraraha indray izahay, dia ianao no hampahiranay, ianao no hiaraka aminay ny amin'izay alehanay rehetra eny tompo, amin'ny toeran-tena-tanay ny fiadananao Andriamanitra. Raha misy ny manan'olana tompo, jereo manokana izy ireny, ianao hamahy izany. Raha misy ny tsy salama tompo, na izay tonga eto, na ny tsy tonga eto, na amin'ny ankonanay sy ny fianakavianay, ianao Andriamanitra no hijery izy ireny, ianao Andriamanitra no hanasitrana azy ireny, ka mampahireza azy ireny Andriamanitra. Ametraka fianao izay tompo, ny fiainanay manontolo eo am-pelantananao izahay. Fa matoky izahay, fa Andriamanitra miaraka aminay ianao, Andriamanitra tsy mahafoy anay ianao. Mivavaka izay ho an'ny fiangonanao, mivavaka izay ho an'izao firenena misy anay izao. Taio tompo, izao firenena misy anay izao. Izany vavaka izany ara tompo dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, ary mahafaly anay manamatra ny vavakay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Ranay izay any an-danitra, masina ny anaranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay izay nanana sasa ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny amelanao izay nimeloka taminay. Raha izay mitondra anao amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray soriavana ny tsodranomasina tonona aminareo amin'ny anaran'ny Tompo, ary ho tanterahany Tompo aminareo ane izany. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao, ny masoandro tsy mba hamelanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra ry havana malala.